Frère Silikely ato ihany ve ianao mba foy fa tatanao ihany ety Iramangalahy afany bezesika rehetra. Tena idady zany fa misy inona ary no niakatra ny avy any atsimon'ny avoko sao de mba marary ary loro zay. Drianaka ato ihany ve zany zanako vavy zay ho avy rery dada mandroso re. Serneny tena mahasosotra ny toetranao Rufin zaza manany ihany marina raha tsy niveriko hoe tena idada mihitsy ianao teo. Ay mba mahay feonantitra ihany aho zany Reneny ka maonao aloha zao ikalaniniko zao jereo noho ny fahatairan'ny olona de saika tapaka disteria le zipony robinina zay n'olona ato zaza de tezitramiko ve zany neny ara moa fa tsy ataoko tsony zany ary aza tezitra tsony fa mitondrako zavatra ne no andraso ny avokako ato ty tirine misy hena tany amin'ny Jean-Marc ataontsika loka atoandro. Way motikena ray sasety koa re tena mpitondray andala tonga de apireto ny afy fa andemena andreo malakilaky. Vita ny fanokorana andreo vao maka zaza avy mianatra ianao mbola misy reto voaka kely aloha matamy sy dimpanjaitra. Reto ndray kosa ny akondro ny vidiko teny amin'ny dada to tamin'ny karamako ny taona entana anampiny grossiste. De vita zany de serantsika kinona moa ataovy anatin'ny fitoeram-boankazo ireo fa aza-paritaka ohatran'io mbola misy koa de reto ny kitakely nampitondray ny baloda sy volany vita ndray fa ampiretana afiny herinandro de afa-po amin'izay neny. Eny re ary andeha reto amin'izay ny hafa maika be de zaitra n'olona ty ka tsy azo kilosany de tsy tezitra amiko tsony zany neny. Eno de aniraka ndray zao fa hitako eto. de alefy daholo le vola eo ambonina €2 de endana vidy vafy efa azoko miroa ankeny karaman'ity zipo ty ka ny atoandro aloha zany de nronony ty motikeny ty nilofana fa ty man tsy alemy raha tsy amin'ny telo ano anyka. Izy telo daty koa no tsy malala tsy misy fa mba hividiano ofrity any izy ataovy ariary zato ny atsika lehibe nke miaraka amin'ny sakay de efa mety fitao haikana re Rufin fa mbola tara eo ankenao amin'ny fakana mpianatra eny Reneny. De olona odio mandrosoa ianao mademoiselle ahoana ianao zay? Manahoana tompoko? Manahoana? Ina sandratra no ianarako fa afoezina amin'ny hoe sandra ary mipetraka eny anosy-patrana. Faly mahalala ny sandra ka ahoana ny ianao zay? Anaty sasaitra? Tsy izany tompoko fa saika hitondra ny reto aho sao asoanaoko. Inona zany anaka? Akanjo ba kely ny ankizy tompoko. Sady misy atonona ny avitra sy namby reto ka na ho antsika kely zavikelinao azany de betsaka ato onge avokako fa ary to fantatrao tsara ho azy kanefa zao azo vao nahitanaoko. Fantatro daolidolo izy telo zanak'areo fantatro daolo izy mbola kely eny hatramin'ireo efa manambady koa azako namany Rufin izahay moa io zany izy io zany mihitsy namantanako la zany ianao raha ny tena marina andraso tsara hoe namano zany sa sipany araka ny fiteninareo tanora zany hoe mpinamana be zay hitanao zao ity satroka be sofina miantony itsy anahy io ny indramo fa mainandro be mantsy afako maloko de akan'io moa zany mody hoe tondratondranao akanjo ka tena miantoka ny tono mihitsy nataoko de nitety trano mba makatombony re zany hitanao fa tsy vita mora ny fiainanako zany aloha de hitako fa betsaka ny atonona amin'ny mamany Rufin tena betsaka reto ka vovaka baly reto de niatika eto aminao zaoko eny sady nanantena ny hitany Rufin tokoa aloha izy aloha tsy ato hoe asa hoe retiretinao de manao ahoana nefa ny vitiny atao rery neny Rufin zay hifanarahantsika mba lazao fotsiny aloha hoenony sady mba hijerina de ho fafinaretany masony ro fotsiny azy ahoany ty hitanao ty tena tsara be ty izy kosa koa raisy tsirairay fa betsaka tsara n'ireo maso mijery tsy mitondra mody tiako ny hoanina reto efa ifampitadiavana hitanao ihany fa mbola tsy miasa ny zanako
miandry reny vola sady ny vola tsy amin'ny avandrio fe dia ho very. Zay anga. Avinga indriry noronorosoa io indray le tovolahy. Tovolahy izaki? Tsy tandria ve io mifanenjika amina tovovavy maintimainty io e? Fa izy io bandio e. Fa io aky le nolazaiko tamindriha. Ny teniko amindriry noronoro vola dia izao ihany a. Amintsika zazavavin-drano dia indray mandeha eo amin'ny fiainana ihany no manana zo isafidy tovolahy tiantsika erahana. Vita izay a dia miandry ny sisan'ireo tovovavy namantsika. Efa imbetsaka ny endriny nanazava an'izany tamiko ary efa azoko tsara mihitsy izay e. Ny dikan'izany raha zandry dia miankina amin'ny fahaizana mifidy no hananana n'izany tena fitiavana izany a. Feno 12 taona katroko ndry io. Zao ndry vao ahalalalahy ka misafidiana tsara aloha fa aza maimay te hina menaka. Oleony ihany mantsy amin'ny farany. Leony sisan'ny olona. Tsy zazakely angeky akory fa ka tsy halala ny fiainantsika zazavavin-drano e. Iza no mahitako. Jereo ny rano rehetra manodidina antsika fa efa miandry fotsiny izao. Fantatra izy ireo manko findry no mifidy amin'izao efa feno taona izao. Zahay efa tsy afaka misafidy tsony e. Miandry izay tovolahy azo nefa feno taona toandry. Izay sisa. Mba hafaafaka iny fomba antsika ka. Ara-dalàna kosa e. Tsika zazavavin-drano angetsiana tsy mba miteraka lahy e. Normalina be amintsika raha hoe maka lehilahy eny ambonin'ny tany. Lehilahy tsy mba afaka hiriry amintsika akory fa rehefa azontsika fahafinaretana sy taranaka dia averina any ambonin'ny tany. Ny vatana mangatsika fa tsy izy velona. Ka ho velona ahoana moa e? Rehefa avy miaraka amiko izao ohatra le olona voafitiko dia zazavavin-drano firy no milahatra maka ny anjarany. Ka lehilahy io rikala. Izay lehilahy tokana ananana mba hifampizarany. Nazana izany tena mampalahelo mihitsy aloha izay lehilahy azontsika ka. Tena afaka mihitsy neny vao avelan'ny zavavy tsingevana ny fatiny dia maty marina. Vady ray sy roa aza hono mandreraka ko. Maika fa zazavavin-drano tsy haneran'ireo. Ny fangatahan-dry amin'ny zanaharin-drano dia ny mba habevokan-dry avy hatrany mba ho fahatsiarovana azy. Sady zanga izao mila mananjanaka e. Fony za feno 12 taona tamin'ny herintaona raha zandry dia ohatran'izany koa inge ny faniriako e. Zany Kay tsy nipetraka. Fa reraka tamin'izay vadiny tany ambonin'ny tany angamba le nendafan'ny safidiko. Izay kimo mahatsara an'ireny le tovolahy mbola vao misandatra ireny ao anatin'ny herin'ny tsara. Ay, ka avindry e, avy. Tsy tandringa zao io rufin io. Vao tamin'ny herintaona nge io ny feno 12 taona dia ao tsara. Fa ahoana aloha ny nalalandry an'izany? Efa mpandalo ety ampita-tafika ane izy io e. Dia efa ela ny ty fa ny andro hoe za zao feno taona zao fotsiny. Ay moa ny ty noronoro volo ty efa fitila alipaka dia izany mba hatsafaina. Izay ty adalakia ary ny mano mbo fady e. Mahavatra manindry azy io amin'ny nofo foana ne aretsy ty e. Ao koa hoe ty lopo fitarafantsika neny ambonin'ny tany ty jereko zato tovolahy mahababo anjandroko. Giny are e. Misaotra. Hitandry? Itsy miakanjo menamena itsy e. Tsafotra ny enikala. Fa hoana rikala? Manao kavinila. Lamosiny ihany koa moa ny tazako kanefa na izany aiza. Hitako tsara avy aty fa manao kavinila le bando. Aiza e, ao e. Io e. Io re. Akiso le bokotra fanalaim-piazana sary dia ataovy manandrify ny sofiny ny sary dia ho hitandry ao. Hita? Dia maninona izao e? Lamaody ange reny. Dia zesta izay koa aneny le daly. Mahita haingo isan-karazany io Ka maninona? Ao, sokafo tsara ny masondry. Aiza e? Jereo. Varahana ange le kaviny. Varahana hoany e? Zaniko. Oay, tena varahana tokoa marina. Dia ahoana ke? Dia tsy ho azondry mihitsy izy. Fa didiram-barahana anie ny tanànantsika sao dia adinondry e. Andraso fa tsindriko matetika amin'ny nofo io e. Tsy ho alany aiza reo kavinily io e.
Aza mandena kosa ny Claude jereo nge raha tsy lena ty riny t-shirt-ny olona. Rehefa mba tratra aza menomenony zay raha ny kely ray tanany iny. Modiny akanjo ny tenenina kanefa ny volo zao ny tsy tianao simba ny rano eo. Bandy be zesta raha Ruffin tony Ka tianao hitsotsotra ny voalavo kosa ve zany ny volon'le olona? Andao mihitsy raha ngahy ilomano fa andro tsara be zaoko. Zaho amaky. Ohatra ay ve fa misivy sasany zany. Andao ngahy akatrely amin'ny tetezana iry. Maika ho aiza koa Ruffin. Andao ilalao ranko. Ndany ilora ty ilalao fa zaho iloza koa nefa zany andeha. Andraso moa fa aza masosotra Ruffin. Andraso ary fampiditra kiraro ahy zay ny lazaina fa efa fantatra ny olona maika ako mbola. Nenao koa maika foana. Ka hitanao fa zaho mbola akampianatra. Raha tsy misy hitanao fa mety misy amboteazy zao amin'ny 4 vao tonga eny tamin'ny mena. Amin'ny 2.50 nge mirava mpianatra. Ny olona mbola malahelo tsy te saraka aminy kanefa de ilozany safady. Andao ry fa aza. Sady raviny indray zao vao sabotsy iverenanao aty. Mba leo aloha rangaha rehefa kelikely Claude aty koa de ohatran'ny zaza kely. Sy ny anao tsy na te hiainga fotsiny de mody miala sirika eoko. Miala sirika hony. Rehefa miasa arikala vao tsy maka-pianatra tsony. Ianao ve vahiny amin'izany? Iny ianao ve namby efa lehibe iny ve tsy ahatatana ny avitry? Ohatray. Fa ngaha dininao ny zanako bavinay ny misakafo atoandro aminay ao raha le zanako reny tsy problème amiko mihitsy. Fa kely iny mila na fitanao fa metala mahery sitra de tsy voatandro ny namby iny. Mandehana ihany koa rangaha fa za ve moatakalinao ny havanao Ianao ty koa ny to mampimeko zavatra roa samy hafa nge zany Claude. Ka tsy fantatrao ve tsy ny havanao tena havanao ny lazaiko teo fa ny sipanao ry anina. Maninona tsara? Pianatra. Fantatro daholo nge ny ataon'ny Ruffin io so averinao fa paiso ary aza de mamotsampona ry ranina. Tafiditra ny kiraro de ndao nge. Atray, ay moa mbola andalo any dinany zako ny anatitra n'ity zavatra maro koa kely ty. Andraso minotro-ndao ray raigny fotsiny. Aingany ianao tao sika ndray aloha androany de miaraka maka pianatra. Ianao ty de tena mitapy mihitsy. Marina mafy. Andany enjato amin'ny zavatra tsisy dikany fotsiny. Ruffin! Voaza am'izay fa taraiky be. Voaza hoa. Lety. Tena maraina sady tena mbola mamy be koa ny zany torimaso zany. Tena taraiky be nge hoa ianao ianao koa nge alina be vonody. Ka zany ery ny mbola tany patro be apiditra na SPN viasy ny mbo manamboly. De nanao hoana kanefa de miandry kely hony. Zay mihitsy ery ny tena makaleo zay ale rehetra de zany foana miandry kely fa rehefa misy toerana hony de atsona ihany. Fa tena mahatafitra tokoa nefa ve zany olona zany raha ny filazan'le any vato aloha de azoko antoka ihany tany rery zao tsy mba nila certificat de travail. Hitanao mety midiky zany fa mandray olona mbola tsy niasa ry zareo. Engane anaka. Fa zao ry ny tena mahalasa ny saiko. Rehefa miasa tokoa moa zany de ahoana ny fakana mpianatra. Ineny tsy afaka mivezivezy amin'ny asany iny de ahoana? Ahitantsika vahaorana foana io somponaiky fa aza matahotra ianao tsy ireo ankizy ireo mihitsy akory no ataonao sakana amin'ny hoavinao. Fa zany io ihany ry neny. Fa rehefa terindrana bavy eo ny telefonina ny zareo de mba iatsokolona kely. Tsy avelany anabavinao iantsona nge ny telefony iny Ruffin ny azy iny niatsono anjanany amin'ny atoandro rehefa izy any ampiasana no nametrahany azy eto. Ka zany ery ny mba te anontanian'le asany vato amin'le akamako any Nosy-Patrana ry ahy. Zavatra 2 minitra fotsiny nge de vita neny koa zavatra ngaha toko lava be. Atovy ariko. Fa on tokoa ny teny Nosy-Patrana ianao ty manko Ruffin de tsy hoendry mihitsy Fa ahoana misy nandray ry neny? Tonga taty mihitsy ny vehivavinao tsy menatra. Meheza indray Vehivavika ahoany fa isandra fa izy tonga taty an-trano mihitsy izy tamin'ny lokandro izy iny. Le hoe mipetraka any avaradomo izy iny de afako maly indray ifara avy any am-pandrana de tamin'ny alahady moa le zazavavy avy any an-Janahary moa ary androany isandra asa zay ho avy eo indray rapitso Claude ako. Ahoana iza tsara indray hoe namako dolo reny ry neny za mihitsy zany le hoe ray zanaka fa fito vinato. Mandeha manokona sakafo maraina fa eo ny be resaka eo
Ndara ankena fa taro ankeny mpianatry. Fa raha mbola miampy ankizy vavy ray ngamba dia asa ny azo amin'ity reniko ity re olona. Iray izandray izany, fa anao fampiratiana vehivavy ety rehefa ity e. Io fitiavam-behivavinao io ange ka ahitanao loza mba miteny mihitsy azy zay. Loza ahoana ry neny a? Mbola ho tsaroanao zay teniko zay e. Fa zay sy paray zay nge mbola tsy niona tamiko fa mino fa eo namiko tsy hoe le. Zaho koa ny ry mba maro nofy ihany fa tsy ianao riry. Ary zaho mino fa eo namiko izy dia teneniko dia melo iny ary mety ho lasa lavitra zay. Neny mantsy ohatran'ny be memenina saika. Lasa lavitra ahoana koa e. Aza milaza loza le kely ity a. Eo dia mitonona n'io mpaminany io avy eo ty ianao. Tsy zany tsy zany ry neny. Hitanao zany zay zazavavy tiako ange matetika nofisiko e. Tsara tarehy zany raha sipa sady lava volo. Ity tena adalam-behivavy ka. Zao ny vokany sady manonofo etandro manao nofo rinina. Fezany izay rehefa manonofy aza tena mahatsiaro sambatra iriko. Tsara ne zany ry neny. Tena tsara e. Za tena mbola tsy nahita olona loatra an'izany mihitsy raha endriny tena tsara tarehy mihitsy. Kolona zay na fa fanaperana. Matavy laza. Tena mirediredy moa zany e. Fa tako ny volo misaondraondra aloha aty amin'ny tarehany. Fa na izany tsinjika ihany fa tena sipa manjaka milay e. Tena tsara mihitsy le izy. Ohatra ny malasa ansaika nge ty lazainao e. Fa efa himbetsaka ny nofo ohatra zafy ianao io. Tena matetika mihitsy ngamba no veheritony zay. Zany mahagagary neny. Isaky manantona ka hanorokana miainana isavany volo mitsiratsira manarona ny tarehiny dia taitra. Tena mahavariana mihitsy. Inona fa tsy matoto zany? Andraso kely aloha fa rehefa ineny no manofo miverimberina dia tsy matoto, tsy nofo rinina, tsy nofo tandro fa rehefa za dia lazaina hoe fa ilay nofoko miverimberina tato ato kosa aloha hafahafa e. Mbola tsy notantaraiky anao moa zay nofoko zay. Hoe ahoana ry neny? Nofoko ny fefa samy maty ny dadanay sy nenay dia niresaka hono zareo dia natao henoko. Ianao mbola velona? Eny e. Izao le izy e. Dia izao natao ozy neny tany dada hoe oranga fetsifetsy kala lorange kala Julie e. Tsy nomeny lovana silam-panjaitra aza. Dia ny dada hoe loza ho azy zany fa ny anjara lovan'ny Julie nge ka ataony kotiny ampahafolo karena ho fanaritra an'Andriamanitra e. Eo dia tapaka ny nofoko. Dina tika zany ry neny. Ny fiheverako aloha dia mety hoe hodonginy le zoko tokoa ngamba ireo fananany dada any atsimony avoko sy ireo trano any Antsirabe rehefa maty tokoa izy ko. Ineny ity dia mahagaga. Manofy aloha neny nefa zany dia hita hoe eritreretiny ho tanteraka ve zany? Asa re fa mety ho tanteraka aloha e. Diny ty ampahafolo karena anao ty aloha e. Ko raha ataoko hoe koton'izany tokoa dia mety ahita loza ry lora. Makany anjarako. Ohatran'ny hoe ahoana loatra moa zany ry neny? Mety hoe lasa ngazana ny tanimboly dia tsy hamokatra, na hoe rava ny trano, na hoe kila forehitra, mety hoe lasa fananany mahantra. Neny tena mirediredy e. Zay nofo very neny e. Neny ty tena mirediredy mba marina mafy. Ka ny an'ny Rufin nofo teo koa. Ireo fatim-behivavy ny Rufin ireo tokoa nge zany mety efa nisy maty e. Io zany io manakatra io nofisinao io. Azafady aloha. Tsy fatim-behivavy ny namako fa olombelona. Olona mbola velona daholo ary hatramin'izao dia mbola tsy nidona tamiko mihitsy za maty sipy zany. Ary za aloha tsy maniry an'izany. Dia mahagaga zany le zazavavy nofinao io koa. Za aloha tsy gaga intsony. Toa satroko foana ary hanofy azy. Ohatran'ny avy dia tiako zany le izy ary ohatran'ny manaiky ny sitrapony zany. Sy asainy ataony hitanao zany ohatran'ny tonga dia manaiky ho azy fotsiny. Tsy azoko e. Hitany neny. Indray mandeha nanao mangirana tamin'ny tarefa nisy tsinjaka tao amin'ny neny fara tao Beoririka. Le balina tamin'ny didipo ohatran'ny Jean-Paul tary neny e. Tadidiny neny iny. Tadidiko ka. Dia niaraka tamin'ny Sisia tamin'izay. Dia sady niteneny tsy araka amin'ny Sisia intsony. Dia ny bedesiny tsy nanao mangirana aza manao mangirana amin'ny tare dia narano. Tsotro izao. Faly be izy no nanofy azy atao rinan'iny. Adala re zany re olona. Dia mbola mibaikiny koa neny nandokoko ny voloko ohatr'izao e. Zay tenin'olona tsy fantatra zany koa dia arahana. Tsy fantatry neny fa silam-panahiko fe dia tsy ho arahako e. Sery neny kely saro-piaro e. Izay mbola nofy re olona dia efa mahatezitra neny maika raha tena lasan'le zazavavy nofy keo zany dia ahoana fotsiny. Asa ahoana fotsiny e. Raha ho lasany tokoa re dia tezitra ve zany neny sa alahelo?
Lasany teniteny foana ke ianao e. Anao izay ampalahelo ahy mihitsy ke ianao rife e. Nde ndraravonjena fa tsy eo be karadia eo. Arsandry dia aiza no le atsika ho any Antsahamanitra sa ho any Tsonjombe? Samy kilalaka mafantry ka asy izay ale. Isikina menamena ve sa amangivanky ny olona tsisy problème. Izay tiandry fa mety dôlodôly e. Ahoana re le mpanakanto reto koa dia mahaka mihitsy fa dia atao andro ray dia manjary sahirana le olona makafia. Alo rangahy mandeha any amin'izay anina fa sady totona ny daholo le nijobo reny dia sahirana any lahy. Aiza ihany izany samyilay dôlodôly aloha reo e. Alo rangahy sika ho any Antsahamanitra mety aminao? Tsy manina. Sady any le tsy dia mahalany olona betsaka dia mba somary milamindamina e. Ka andao ary amby 12 ange no mivoha mivavahady e. Fa le amin'ny tapa-bolana kosa aloha ry Sandra tena milay. Ka tsy le ao Antsahamanitra ihany ve izany lazaindro ifany izany? Amin'izao vao tena masaka be sady kilalaka manadala ny fankalazana fetika. Fety? Fety. Aniverserako anie amin'io ry Sandra. Nga tsy fantatrao fa 20 taona ny bandy amin'io. Dia ampireveko daholo nareo namako rehetra. Zara teo konga moa tsy fantatrao fa efa miasa amin'izany e. Izany eo ihany fa tena manitsy aty ihany ko ange izany bisikilety izany. Ohatra eny tokoa. Ary sipaniza mitondra an'izany e. Aleo aloha ry Ben ny alaka ato ambadika ity fiara mijanona ity fa sao amatana tsy amiko. Marina maviratsy Claude aty. Tena mitondran-kala bisikileta avy any ampita-tafika mihitsy marina. Aninona dia akato fotsy ity izany? Raha nisy kely dia tratrako le rifin ity. Sofa taty amin'ny bassin ny lalako. Zay ny ilana ny tsindry mandry. Tahak'izay tany amin'ny parkina ny lalana dia niakatra ny eglizy. Na koa tany amin'ny Simbendrano. Zao tratra ny kalany dia mipomby aty ambany ety dinina inona zao no ataoko amin'izao. Ka ahoana izao monsieur Rufin? Akampianatra amin'ity andro alady sa? Inona natao ndry ao ambadika tôbily izao e? Miafina fanangaram-badin'olona ka menatra. Moramora kely ndry vadin'olona amin'ny ahoana e? Vadin'olona hono. Rufin nge miaraka amiko fa tsy izany vadin'olona sipandry izany. Oadray. Fa Rufin ry an'ny tim miaraka amiko ataoko mahita andry androany. Maninona? Sao dia ndry ny ahita e. Za rehetra tia ny Sandra ilain'ny Rufin vady atsoaty Vady hono, mitapy. Za kosa rehetra tia ny Claudia, ampakary no mary azy tsy ho ela. Tsy ho ela hono. Ndry ny tena tsy avitra. Zay tonga taloha kala ny tompo tanindrazana mazava. Fa iza ny tao arindry? Tao aloha ndry izao sipy izao fa sao ndry mihevitra. Maninona tsara. Izany e. Midina teny ambony bisikileta teny raha ifanazava e. Ifanazava tokoa moa. Andao ifanao raisiray sa e. Misy matahotra ndry koa nga eo e. Tsy misy miala amindry izany koa fa tero e. Ento ary ze etindry e. Oele tsy e. Reto tena mahamenatra. Samy mipetraka jereo nefa tangorona ny olona reo e. Tena vehivavy la manjeraka e. Tonga eo ohatra ny gisa la omaketsy. Ka izy mangalatra indray no avava. Izy kanjo robainina ny tonga amin'ilay fitenenana hoe ny adala manina ka ny tompom-bady no afarana. Ka tsy azo alamina zany nareo. Iady zany nareo roa reo, teny iady. Zao raha iady nareo roa tsy lavitra ety ny bienvenue. Azonareo zany faly eo aloha akavomoeran'ny filaminana. Dia miomana andoha 540 avy. Azo zay dina aty aminay aty. Izy mandoa an'izany fa izy mpangalatra. Izy kinantsy fa izy ihany tsy mahazaky ka zao samy tsy mandoa volany amin'ny fokotany ny dikan'izany sipa fa samy maka ny lalany dia ahoana le milamina aloha dia ho ita eo aloha hiala kely fa eo aloha nareo tsy hitako koa ny izay divan'ireo za ve amin'izao taonako izao dia hanambady tena sipa mampimetsy. Nosoa tsy maintsy alaiko ihany aky Rufin ka ary tsy handrely izany mbola manana 12 volana fahandre misafidy tsara ngendry Rovina vao tonga indray ny fitsingerenany taona ndry tsy aleo ndry vika le bany zanaka députeria mampimeakoa angety ndry ity fa maninona ny lazendry mampime amintsika aky moa misy antoninona ny lehilahy zanaka député na zanaka mpitarika posy sao ny zanaka mpanjaka na zanaka katrami ny atsika rehefa lehilahy ka andrin'ny fotsika sy ny fitiavantsika dia zay ka dia efa tapa-kevitra moa zany ndry ka dia ataovy antsoavo repoko rendrano ny vinty voafidy ny fendry hanaovana lanonana
Fa manina moa re tsy ronory vololona raha miandry ny fiam-potoana farany voavolana mars ankizy izao tsy aleo mba desambra no any. Ka jereo angereo toetra ny tovavy ny tany tsy mba mahay mifanaraka oatra antsika tovavy ny rano fa miady le tsika hitambarana zay lehilahy azo fa ny azy rakala edina. Fa edina hony avinge jereo amin'ity fitaratra fijereny ity efa mifampivandraka matahotra izy roa vavy ireo zany. Ny ray aza jereo fa mampiakatra ny tanana akanjo mihitsy jereo nge. Eny tokotrany. Tena vonina iady reto izy roa vavy. Eno a. Kanefa nge le ry fainto ry tazakory asiana feo ve ho endriny ny famaliana tsy te hikorota-tsaina amin'izay resa-behivavy iki sady amin'izay indray vehivavy miady lehilahy tsy aleoko mihaino ny feo tsobakaka amin'ireo indreo. Ndre izany koa androany loatra ngizitinjitina tsy azo resana fa misy inona tsisy enenina akory malahelo fotsiny aky malahelo ny fandindin-jarahary ny fiainantsika zazavavin-drano dia miandry mahazo ohatran'izao foana ve ity. Inona koa ary ity be sentiment be ity evy izao ry kala dia izao efa fahasambarana feno antsika ny figalam-ponantsika amin'ny ranomasina sy ny ranomamy. Ny rano angekiny ny be velarana noho ny tany sao adindry dia izay aloha ny tombontsoa antsika manampy izay ny fahafahantsika hoe mihodina ny globy anaty fotoana fohy. Raha androany tsika ny teo any amin'ny ranomasina pasifika dia afaka misosa tsy misy manakana mba izay kosa aloha ny mpovoarana vahanjanahary antsika amin'ny mponiny tany. Petapetahana sakatavilotra fotsiny taretsy ho an'ny sira dia afaka miditra ny ranomasina tsika. Ny andray aloha dia tsy mahazaka kiositsositra io tarehako io aleoko misahirana makany amin'ny ranomasina avy hatrany dia manasa tarehy amin'ny ivony trésor de mer. Iny mahazatra mety amindriny fa amiko aloha tsy mamely izay no nampiasaiko zanakany amin'ny mer rouge za sy noro izay no niaraka tamin'iny fitsangatsangana ny paky reto kortia lava tongotra mihitsy hoatray lava rambo mantsy lava rambo mandeha lavitra dia naninona aloha ka saikahaka n'le bantatsambo izay noro izay efa voniny ery ny anao vavy nanolotra ny tanany isarika an'ilay tovolahy kanjo. Inona ozy izy indriny ny seho nitondra firavaka avarana le tatsambo kay avy niotra tamin'ny baomma rety le zalahy amin'io tena massage général mihitsy dia aiza ny olana amin'izany nefa baomma vita tamin'ny menakosiny indry loza poa taimboainy endriko dia ahoana ary ty ny tanan'le bandy efa voaray ny fofony menakosiny dovaka nitsirepirepy rety ranoro izay findringa ahoana ny karapoka ny hafarany ary nanakapokapoka ny rambony tamin'ny rano nandritra ny nitra vitsy izany ny odikodina vanina tery ary ny farany dia tsy nahetsika may ny endomboanjiko ka ny velomiko tamin'ny tombava dia minitra rakala vao niverina ny ainy fa tsara izay mpitsangatsangana ataovy ihany fa ny felahinay teo izy indrina atsasakady ny dizay roa dia tonga tany amin'ireny rano mahavavy efa nitovitovy tamin'izany ihany koa nahazo an'ireto tany amin'ny renirano mbola naverina ihany ka aleo ihany anky eto amin'ny tanàna fa lazaiko andriry noronoro vola tsambaratelo ity tsy nisy nahafinaritra ohatra n'le diako tany kopa nitsangatsangana tany ambotry manjaka amin'ny mpilalao rugby tamin'izay dia milalao rugby angamo le olon-kafa retsy izany fa nisy inona hono tany ry mademoiselle le sirène oka ihany anky souvenir mampalahelo ahy zany eny mbola lazaiko andry ihany andro any taony ndre dia koa mba miseho be mistery rivera tara fatalovana kely eo anke ianao efa amin'inona sasany izao fa ona tsara kanefa nosy tamin'iny andinina farany teo re jejereo amin'ny fokotany hono izy dia na eo amin'ny coradelle dia eto ny karapanondronao ay ve nanafatra n'izany zareo teo kotaba azo godigodiny ery koa ny andry haro sy rianjy tsy misy atoriana marina mihitsy ny zafikerinao aiza moa izokilany tsy ho tezitra rehefa repo hitanao le avy miasa liny tsisy atoriana mihitsy ny zafikerinao zaza kosa ve aminao azo rarana tsy resaka
tamin'eny izy no andalo teo reny. Anao vizita avy ange hono izy dary eny e. Amin'ny 12 sasany izy vao hiverina. Niteny vizity tany ivato teny eny. Nanaonao ihany zany le asa nangatahako tany. Asa tsy hita tokotaniny re zany e. Ity ampidiriny zanakely ty hatrena fa tsy. Raha izao kely tokoa ny aloha mitondra tanana mety azo antoka fa tafiditra. Tsy hoe temporaire tokoa moa. Efa bolana de mijanona. Ka eo mihitsy anie ohatran'ny mampisalasala kely rineny. Aleo aloha mba misy kely atao re Rufin sitrany ay. Sady ny mahatsara an'io asa io nge Rufin de izy ety akoron-drano e. Tsy misy frais amin'izay. Mitondra vary fotsiny ianao amin'ny maraina de zay. De ahoana re zany? Ho aiza afaka efa bolana. Ny ary apita tafika ho votsy teo. Ampidiriny Jean-Marc olona hafa eo ny fitotokiana. Inona raha ny hevitra? Mandehana amin'izay Rufin fa tsy lozanao mianahana eo fotsiny a. Raha tsy hitanao hono izy hoy andy de midikidina kely ery amin'ny pasonnerie ianao. Sao de any amin'ny tranom-pokotany rava mako ny lalany. Eny re, lasa re aloha. Andao ary. Raha tsy tafiditra de mitelefônina neny eo ihany. Avy eo de direko tany apita tafika fa tsy andalo aty. Nafaran'ny Jean-Marc mantsy. De atory any ve? Amin'ny sabotsy avy modika. De aza mitaytay neny. Any de mitondra lokon-gorodona. De manateo ny trano be amin'ny sabotsy. Zay neny keliko. Eny ary. Za indray aloha tsy hanao temporaire zany. Aleoko rangaha tonga de manampy an'i Jean-Marc ivarokena ny apita tafika. Maraina mitoto hena. Atoandro mivarotra. Ny hariva mitakotra sary ny hariva be manao versement an'le rangaha. Zay rangaha masaka. Mody ny akato fotsy isan-kerinandro. Tena zay no mety. Fiantsona. Antsona isika pon'ny rano sakanavaka indrindra ny zazavavin-drano anatemitra ny lalana fa ho avy afaka minitra vitsy ny Andre Manjaka voafidiny noronoro vola ho mpanjakany fo sy ny fitiavany. Fiantsona, ho avy ny mpanjako. Miangaviany sika zazavavin-drano rehetra ho vonina amin'ny fandraisana manetriketrika tao any amin'ny lapan'ny ampanjaka e. Ho tonga tsy ho ela ny ampanjaka e. Ireo zazavavin-drano liana haka ny anjarany. Aoka ilahatra manomboka eo amin'ny vavanjoka amididina ny kaverna lapan'ny ampanjaka. Noronorosoa. Vonina ve ny fandraisana ny Rufin? Efa voatempotra ny lalana olalovany. Ny andriandriaka azy ny moron-drano sisy. Avidy ireo ndry eto amin'ny fitaratra aloha vetivety. Ndrity koa manadala. Aingana moa e. So mbola mipetraka marina aloha ka avy nilany sy mpandry. Efa nalany ka. Tamin'izy nitsindriko tamin'ny ofiny nanasorany azy de nomeno kilalaon'ny avitra izy teo raha tsy diso ako. Tsara be. Efa io amoron-drano io ngeky izy. Sady mora ny sariako azy fa manana fanitona matanjaka raha zoky. Matanjaka hoana? Hitandry. Avy nytotoena atao saosisy izy io misy tongolo gasy sy henan-kisoa ny hena nototoiny. Ray izay. Faharoa vao teo i dinazo baviny no nanome vary sy laoka azy. Anandrano saosisy amin'io ny laoka. Miraikitra tsara e. Ka mandeha an-tsena ho amin'izay ny Andry Anjaka e. Jereo efa manana akanjo hiditra ny rano ny Rufin Andry. Lasa ray e. De efa bonne chance ianao raha zany ry Rufin, aty ay e. Vaiza ny lalan'ny Rufin zany e. Vonjeo re. Aty manandrify ny fary maniry anie za. Vonjeo anka malaky ianao fa zany ka tsy mahay milomano e. Midina fotsiny makaty amiko e. Tsy mila mahay rano zany letsy a. Aty io Zay. Fa ahoana e. Rano bengy ity ambany tetezany ity. Vonjeo to stominao midina nge za zany raha matoty. Vonjeo fa latsaka e. Mangina fa manala baraka re Rufin. De nefa miraikitra ny vatantsika. Tsy tafakatra antsony ianao. Vonjeo Ampidino amin'izay chérie ny tanan'ila mitsangana iny a. Fiantsona vonjeo nge dikany io ka nahoana no ampidininy. Tsy mahay rano ange za araka ny teneniko taminao to e. Marina raha tsy maty ny rano te apita tafika aty. Vonjeo e. Sombonaiko tonga soa. Ohatray teo ny chérie. Zao ndray sombonaiko.
Fa ahoany? Manao any Rufin? To ianao tsy ianao ve le tovavy nofoko e? Oroy ahy e. Efa ela malalana nangetahetany orokao a. Bisoaka isery na izaho koa ny ary ny tia anorokana e. Fa ahoana ianao tokoa ve io aloha e? Ao eo savazavaiko ny endrikao. Ako feo anerina aloha ny volonao mandrakotra ny endrikao iny. Zay? Andiniako tsara ny akantony tarihanao. Zay mety tsara zay. Aroroa indray mandeha indray afa mamy be le teo ka. Andray ry noronoro vola no enarako e. Andray ry noronoro vola zany avaliko tafahoana aminao. Zany. Tsy mbola mifanoroka tamin'ny zazavavy nahitako fafinareta nohotran'izany a. Tena oroka hafa mihitsy ny fanolorantsika teoko. De finy maharitra eo tratranao aho malala fefa ely izay nendrasako anao zay a. Ora mamy loatra zao feonantsika zao e. Rufin a. Ahoana zay ry noronoro vola? Tiako be ianao. Mahagaga fa to fantatro ny anarako e. Fino ary e. Ao arake. Tiako. Tena tiako be ianao ary fa teo amin'ny nofoko ianao no tiako. Tena tiako avy hatrany e. Andray tena milay be zany finy tananao roa zany a. Efa ela koa nge zany tianao e. Zany ve? Eno a. Fa hono aloha e. Ato anaty rano tokoa ve isika izany? Dia ahoana ary tsika nefa jereo atao tsy lena akory. Satria aty amin'ny fanjakan'ny razanay ianao. Fanjakan'ny razanareo? Fa izy ianao no manana razana anjaka aty anaty rano e. Tena tsy azoko mihitsy. Kefa hoe noronoro vola no enarako. Zazavavin-drano. Zazavavin-drano ahoana raha sipa? Zany a. Olona tena olona zao no mifanoroka tamiko teko hoe zazavavin-drano. Sa mbola manofo tokoa ve zany? Tsongo aho raha aloha hitako an'izany. Marary. Kay, tena marary. Tena tsy manofy a. Zazavavy tsara tarehy noroako teo ka hoe jereo nge ny volonao lava be fa tena volon'olombelona e. Jereo ny tratranao fa ahitako ny firafitry ny tratran'ny tovavy mahasitony ireny mihitsy. Jereo nge zato ianao e. Tena hitako fa tena tsara bika mihitsy. Ka zazavavin-drano ahoana ary? Tena mba aza mampiresaka ary sipa kely. Tsy matoko zany Rufin. Za tsy te ino ary noronoro vola. Tsy te ino sady tsy te ahita sy te atsapa fa le tovavy nofoko nandriny ny fitiavako. Ary tsara sy kanto indrindra ny fampitaha amin'ireo niaraka tamiko hatramin'izay dia zazavavin-drano. Serinaka mandainga ianao. Ka jereo ary esoko ny akanjoko manarina teo amin'ny fotopehako a. Midina ho hitany Rufin. Jereo amin'izay. Hitany Rufin io. Mino. Oay. To rambotrondro. Oay. Oreoly. Vonjeo ary neny a. Vonjeo ary neny a. Tena tia neny ilay afatra hoe. Afatra fa ahita loza. Vonjeo neny mba marina mafy moa. Ianao aza mivazavaza fa mamenatra ny zazavavin-drano ka. Fa ahoana aloha ny afatra neninareo e? Ka neninay nanafatra hoe mbola ahita loza ianao amin'ny fitiavam-bevavinao ozy izy. Inona fa tsody koa sendra ny tovavy misy rambony atiako. Loza ahoana letsy a. Aza maivava kosa aloha e. Nahita ny endriko Rufin tsy natandambaka noho natazana ny zipoko voatsoka. Zipo ange io fa tsy rambo zany. Ka aza tezitra ary. Ahora fa tiako ianao e. Tsy haivavy zany tsony a. Zay ahay. Aroroa indray aloha profon'izany ka tsy nanenina akory Rufin nanaraka aty e. Sy tsy misy anenina naranga zany e. Zay vita dia vita. Efa hitako ihany ianao ty. Zarako azy ianao tafahoana amiko toy izao. Dia hono aloha e. Hoaiza aloha sika izao e. Nga misy restaurant sa misy chambre raha azo alaina? Ho any an-dapaka. Tsara noho ireo le tanosainao ireo nge nitondraka anao e. Fa eo aloha ny lohanao a hodidiniko an'ity nifinakanga natao randrana efatra ity. Fa hono inona dika an'izao e? To bezesta koa ny aty aminareo zany ro noronoro vola. Amin'izay dia mikozy ny kila hoe mialamy bezesta e. Laingako kampoko zany e. Mariky ny mampanjaka anao io couronne io e. Mpanjaka nge Rufin e.
ary fandraisana mpanjaka amin'ny fomba manetriketrika nandraisana anao androany. Zany ve? Ino a? Ay tokotra niretsy zazavavy midoromba netsy amin'ny sisin-dalana netsy. Inona daholo ny dikan'izao akia? Mekoka manofahofa sy mamafa ny lalana andalovanao izy raha avako satria mpanjaka ho ianao. Mpanjaka? Tena mitapy ny olona tika. Mpanjaka ho ny anefa asa tsy hitako akory. Fa olona reto reto hoe torzan'ny olona. Tena olona mampime reto olona retoko. Mpanjaka ho andre manjaka ny foko ianao re. Ianao ny voahositra ho mpanjaka amin'ireo lehilahy marobe teny ambonin'ny tany. Tena marina ve zany? Tena faran'izay sambatra zany fa voafidy tao anatin'ny maro. Dia ho aiza zany tsika zao tsika mifampitantan'izao ho aiza io zany tsika? Efa hoe ho any amin'ny lapakoko. Andao eto tantanako izany malalako tsy foko loatra izany. Dia ahoana no atao Ianao to tsy afa mijoro manko. Misosa ange tsika Rufin Paozin'ny olona milomano fotsiny atao. Aza matahotra fa tsy ho rendrika akory ianao fa tariko sakambiny fotsiny dia lasitsika. Tena lalina indray teko. Manina tsara hoerika lakily. Zano fa ny raha dina aty aho fa lomano ny Rufin dia tena lentika ny hatramin'izao mbola tsy mipotry. Fa ny lomano taizy. Fomba ny tetezana re. Efa niatranareo ondry zareo fa tsy azo mihitsy nareo dia naleo no nanirakako. Lany bateria moa tsy telefony io dia adino no charge azy. Dia efa nilazana ve ny anabaviny eny amin'ity Efa narere izy. Dia ahoana re zany no atao andraso fa akanjo vetivety dia ho any ampitatafika tena maty ve ny zanako Odio. Aty very ny Rufin. Ary tomitomany. Indri. Ary inona ry kality no alehandry aty Ary inona koa nalehan'ny kalaty Tonga tery hoe izy zazavavy ery Sandra nilaza tamiko fa maty ny zanako Maty? Zanaka ho izy? Rufin re. Fa maty ahoana aloha Maty ndry zany izy. Lentika ao anaty rano fotsiny izy izay nilazaiko teo. Fa tamin'ny firy maraina aloha zany Tamin'ny 12 sasany teo eo hono. Jean-Marc kosa mbola tsy tonga avy any tao sy tamin'izaho mbola taniko. Fa ny pompier hono nefa mifanena tamiko tereno. Tena maty ny zanako matoa efa netsin'olona pompier. Rufin de maty koa ve ianao sombinaika Oay tena torany le raha matoty marina. Kiseho aloha kia. Aza hitako ka tsy miverina tsony ny an'izy ity nge. Izy io ange ka marary fo izy Rufin Kio mihitsy ange natahorako sika sindry mihitsy angambaka iny tena natorana azy teo ka. Raha tsinona kiko. Ka no heveriny foifandramatra ohatrany le indray manderiko. Tsy mba mataty olona miadany hono izy io Mety ho marina. Sady tsy maintsy ho nisy ny tantara taty aminy ange le tsika tary amin'ny popy ambany tary Inona moa kiny edina eo Hita ho izy ny edina azy tia niletika any anaty ranoko. Fa tena sura velondry fa ireo Rufin le olona niletika Kefa hoe iziko. Tamin'ny voalohany any aloha nolazain'ny olona fa i Jean-Marc fa nodinina tamin'ny akanjony teny amoron-drano dia kay ny zandriny kay tia zandriny mihitsy Iny fa nahatsiaro. Fa aiza zany fa naninona teo Ty alosotry ty rano ty Oe, le zanako maty ny zanako maty re olona Rufin tahak'izay tsy nalefako tany ampitatafika tany ny zanako Ny Rufin mangina aloha ianao dia andao sika ho any toerana ahitana ny tena mariny. Tena izay mihitsy ny mety ka tsy ahitana izay ataony ny fitakotahana eto ka. Tena marina zany Ka tsy aleo ve mandray 141 tsara lalany Aleoky mandeha taxi fa ela be zany tenenina fotsiny le chauffeur mba handalo eny Andribaoly sy andry. Lalana ihany manko iny Ndao ary efa matanjaka ve aloha maman'ny Rufin io Ndaoka efa tsy maninona. Tsy maintsy mitraka ninona iseho enganeka vovony Somatara ny zanako izy rovavy Eto Rufin fidirana. Ohatry ary to varavarana midy be nge izy zany Faiza le vongambola mena nomekanao teo Ina nge no azonao amohanana io Jereo efa sairaniko nandrendriko mihitsy nge ohatra ny lakile. Ty ve? Tokotrany tena lakile tsotra zao poziny zaoko. Fa tena volamena ve ty Ino Ty verikala tsy telopolo kilao izao Anoany ka tsy folo ty izy ry seria amohana varavarana dia ataovy atanana
Fa inona asehoanao ny mpitsara tseloatsy? Tsy tafiditra ianao raha tsy manana n'iny volamena iny mantsika. Ka raha izany zany tsy ho feno volamena ao anatin'io lapy io. Tena feno miantokantona ny rindrin-joy e. Izay feno 20 taona manko izay zazavavindrano dia mahazo mitondra tovolahy indray mandeha miditra ao. Tena mba mahagaga koa izany kino. Ilay tsy famivoa. Mandrosaka malala. Afa-po tamin'ny fandraisana manetriketrika velo Rufin e. Tena afa-po mihitsy. Ay izany volamena sy vato so sarobidy ato e. Ao mba hampitondra kely amin'ireo ary akely fa mody. Hoentiko an'ny sy ry bavy ary ny zobaviko. Izany e? Fa manana bavy firy moa ianao ty e? 3 vavy izy. Ny ray le miasa eny midigy no lasako anao teny an-dalana. Ny ray kosa dia any Mahajanga. Taonseziny izy bavina izay. Izany e? Tena mpandihy mahay ohatran'ireny zazavavy mandihy teo amin'ny estrade teo Ambavahady ireny. Ary ny anankiray dia mbola mianatra. Izay kosa dia rovavy ny Rakibo rehefa fantatrao fa tsy misy anadahy izay e. Mbola ho avy eo ny zokiko rehefa avy eo. Irairiny sarairay izany le ianao sy le zokonao io. Kambana ihany aty aminay ny rairay fa sisak'izay dia samy hafa ray daholo. Fa ahoana koa ne? Ny andro mahazo le kalatonaka tia. Izay lehilahy tonga ohatranao izao dia hitambarana ary misolosolo ny dikany. Ndry, ary to tsy mamaly anie ianao e? Tsy haiko rehefa nareo kosa firy lahy e? Zay tena maro lahy beko. 9 be izao, fa 3 kibo aloha e. Ahoana kosa izany? Dia tsy haiko re. Mamaly faty fa hono aloha e. Omeno amin'ireto volamena reto ihany ve sa aloha sa ahoana e? Raha fantatrao mantsy malala fa tsy tafavoaka veleto ary tsy afaka nitondra na 1 grama amin'ireto koa ianao. Malaiky matoa tsy miteny e. Ary ento amin'izay rangahy ho atse-pandriana atsy e. Sady fandriana malemilemy be ireny izy izany. Ela ary noronoro vola ary izay nendrasako iray fity aminao izay. Hiaraka ihany sika fa tsy maintsy manao ny fombafomba isan-karazany aloha e. Fa fomba ahoana indray re izany e. Mba asipa mampifilafila koa ny ianao tiako. Tsy hany mihitsy e. Maimbo fofo-tany angeno dia mbola fady anay e. Ka lazao malaky ary ny atao fa efa teo malalanao feno ane izahay e. Mandroso aloha ianao dia manao voky tsara fa hiatrikady. Tsy olana raha aty izany. Ady tiako ny ka efa vonina ny atiako. Sakafo be arak'izay mafeno kibonao malany. Izany ve dia anontaniany e. Tavikena fotsiny atao betsaka fa reny ny tena ambiazako sady aleo anao ny nofony. Sakafonay aty ka. Sakafonareo aty? Eno aleo aloha mandro Rufin fa tsy mety ka atsy ny dosy. So dia mbola le rano mavo be maloto be atsanga tao ambany tetezana ihany. Maloto ny kanefa izy aza saika andro teo. Azafady, tena tsy andro mihitsy anie no antondehako teo. Ka naninona teo ary ianao ka? Tery ambony tery dia ela be izao marika nefa ny fivarotan-kena tsy ny vo. Nety ny lakile dia nitazatazana teo ary nagaga hoe izay teny izay. Izay ahoana e? Ianao mihitsy rangahy nitazako ny kopakaty io. Dia ohatran'ny nety ny zavatra zava fotsiny dia nanakaiky an'ilay fary maniry iny. Tena tazanao tokoa velo izany kopakopaka iny e? Tena tazako mihitsy Ianao ohatran'ny nitako izay dia ohatran'ny nofo izy teo fa ahoana ary. Izaho aloha ny antso anao teo e. Kaka mantsy raha tia izany andeha lalo ny rano maloto ty. Matoa tafidina dia zavatra hafa e. Tena gravy ny hery fanontonana anananao ka marina mafy moa. Fitiavako anao daholo izany e. Tsy nafaly anao angano nanaovako an'izany. Faly fa tafahoana aminaoko. Dia tsy maloto velo le rano nidosonareo. Rano madio be ka atsy. Lasa ary aloha e. Hoay ireto olona mitangorona. Tena tsy aftra le zanako ry Claudia, mariny. Aza manao izany ianao fa misy aza ngery ny Rufin fa nijanona tapakandro any mbola velona ihany e. Engany e.
nolazainy Sandra teo fa omena vola hono reo pompier io. Ay, tsy misy omena vola ka. Ay, misy milaza aloha fa raha mihoatra ny adiny iray hono ny asany dia omena vola. Kanefa midika anie izany amiko fa ianao manana ny vola no mitsara tena manome azy fa ry zareo tsy mitaky akory. Hita ho ako, gaga mantsy. Ny olona koa ange dia miresaka indraindray e. Ary izy reto olona miresaka amin'ny Sandra reto. Ay ve, zoky olona eto tanànanay ireo e. Angamba manazava ry zareo fa mila atao fomba vao mivoaka le niletika tany anaty ranoko. Tsy tia vahiny manko ty rano ty. Maty ange izany le zanako matoa tsy mitsingevana ho azy. Rufin, teny laozanao ve ty reninao? Rufin, aza laozana reny ny kelinao sy ireo zokinao sy ireo zandrinao e. Rufin, tsy ampy reny 7 taona ny rahana ny riry taminao e. Mila anao rezay sombonay keo. Oh, kare ry nen'ny Rufin, mangina moa e. Oh, kare zay so torana io indray ianao marina. Ary izy reny olona niala ny fiara mirodorody reny. Ay, tena zareo be ririka ireo. Very ary olona e. Maty ry Rufin e. Sakafo! Sakafo e! Ary soa sakafo ny mpanjaka. Tena fihinanam-be izany androaniko. Sakafo be amin'ny tena tsy haiko tsy mity marina. Ay, mahazo miala amin'izay ny mpandroso sakafo e. Mastoa Rufin. Fa hono ino ty arosonao anaty serinaka? Menu Cyrano io kiseria. Zay no anarany. Kapitaine sy Tan nalaina tany Antsinanana voasilatsilaka re. Kay, inona hoe? Ndarana mayonnaise ange. Mayonnaise ve matitity hafafa be reny? Kay. Atodin'ny voron-drano takariko teny tery amoron-drano tery io dia nikapohana manta iraraka amin'ny trondro e. Matsiro io a. Aloha tidy vahitinao kakely fa tena tsy mahatelina trondron-dranomasina manta io ka. Mainty sakanay ry kiala no mireveny io a. Oka aloha. Tsy fomba anay kosa aloha mampinana vahiny ny zavatra tsy fantany fa mamita kaso fotsiny. Ohatra fa hoana ny tazominao ny tavoangy e. Ka tsy divay izany le tsiny a. Fa iny Rano ny vombainy tatazako tanatin'ny herinandro ty ho solom-bonaigre. maninona tsara? Zany ho a. Ary herinandro aloha fa tena maizina amiko mihitsy zany. Ny faniomana herinandro melohan'izao natongavanao zao nge za sombinaiko e. Tsara fanahy aminay zazavavin-drano mapakabato toy izao mantsy ny voay. Ka manaiky no tatazana rano nify. Mirahina nge zay poniny rano e. Afinareo poniny tany berotaka. Rano nivim-boay? Eno a. Be ny olombelona no allergika rehefa trondro dia mila voasary makirana marikivy ka ny rano avy tany anaty kibon'ny voay avoakany any a. Avoakany amin'ny vavany. Dia ohatran'ny marikivy dia inona atao vinaigre. Andrikako. Mahazo misotro amin'izay re ianao e. Io misy akorandrika lamoka nefa nidioviko e. Atao fisolona vera kiseria. Tsinitsininy. Tena mitapy ianao. Poa. Rano nivim-boay hosotoko raha tsy vendranako. Dia izany angery malala no nafady voay anay e. Ka ireo misotro menaka voay a dia tsy tafiditra mihitsy ny fanjakan'ny rano. Poa. Dray. Soa afa-tsy nisotroko. Mba marina mafy. Dia tsy nanindry kely akory ty ianao. Ao fa aroso ny sakafo manaraka rehefa tsy tianao io e. Trondron-dranomamy indray no mety efa voninao. Tilapiasy trondro gasy miala kirany. Tena leo marina kiafaka. Sady tianao natokoa nge za zany. Fa mifily aloha zao e. Miray sasany. Atoandro fe. Ay, tena bediny neninay zao fa sady tsy naka no tsy nanapitra mpianatra. Ianao koa very tadidy. Tsy any akady fotsy ange Rufin fa efa 2 andro zay fa aty amin'ny Jean-Marc aty ampita-tafika e. Sa i Marco kely mbola mandady no aterina. Manany ihany koa ny ianao ty. Efa tena miasa be koa ny lohako ka tena tsara kotsony. Marina tsy misy aza izy Jean-Marc miandry. Nanatitra very sonotany tosy ange izy teo e. Efa miverina angamba izy izay. Ao e. Fa inona kay? Tsy mbola tonga izy ka. Ny olona koa ery jere miandry azy daholo ny olona rehetra. Fa inona ijerenao iny e? Fitaratra majika rety e. Dia atao inona?
Hijerena eny ambonin'ny tany ka. Hijerena eny ambonin'ny tany? Dia mahita zany io. Io indray nefa ampiresaka. Marina e, avinga ry fera hijery. Ao e? Io. Ay tokotrany. Ary maneo amoron-drano daholo. Marina mafy toavanay. Tena volana sy romano. Marina tena izy ireo. Fa maninona dia apita tafika ary zareo. Andeha antsono. Miandry ny verenanao reo e. Aiza. Marina e, neverin'ny famaten-drano ianao mbola velona be io. Ay tokoa e. Jereo fa tena oatra mitomany daholo iny zareo zany. Jereo ry nenitoanay zao rehetra. Aiza? Io, hitanao io? Aiza? Hitanao ve ry anankiroa samy mandoko volo ry e? Ay ve ry tsy madama anankiroa mitena akanjo rehetra e. Ary mahagaga. Toy bavina izy ny totsioko. Angamba mbola tsy nirava. Indray moa tsy sabotsy androany fa alakamisy. Mbola any ampiasana an'izy zany ko. Hodiny kely io bokotra menamena io dia akisao moramora ny sary. Dia ataovy miakandrefana re ry fin fa tsy jery bavinao indray ve tianao tiany ny mianahany eo e. Zay. Tonga any ve ny sary amity. Tena dadany indray zany kle. Nareo zany erikala tena marina mafy. Tena mahay mihitsy. Alefa azy foana e. Eny amin'ny digo moa izy teo. Ie. Ao e. Tiako mba ho hita ny fiaingany avany. Siramangoko fa efa nisy ny laza izy fa maty andrano ry fin. Nefa zaho ty zao jereo mbola velona somatsara. Tena iny eny. Iny zao ny lalana. Ry zao ny lalana. Iny eny Andotapenaka. Io mihitsy ny fiasanany ka. Ao e. Dia tsindrio amin'izay anandrify an'io trano io le flèche. Zay hitany lahy. Io mibavinareo tsy izy ve io? Miasa amin'ny vazahany angamba izy zany. Miresaka amin'ny vazahany. Tena ranomaso avozina angely andranabavy zany. Tantara daholo kiribavy reny niarahantsika andriareny. Fiainako sao efa hafa. Miaina amin'ity sipa-manja kely tiako. Saona ry noronoro vola. Hita ho ary fainko. Be ranomaso koa angely eo avanareo reo e. Sady mora torana ary zareo. I baolo zao bavina izy tsy efa indrotorana zao. Ry zareo marilazy ilozana torana ka maika moa fa izay tsy manana lehilahy tony. Azy ilozanao zany ary fain fa tsy afa-poa. Noronoro vola. Za tsy andaonao zany. Tiako ngenao. Iza mahitako. Zao ianao mahita ireo havanao malahelo anao reo dia sanatria tsy... Mba mijery fotsiny ry ahy. Alefasany nalakely indray jereko ny zokinay. Ao ary, aiza ho aiza moa zany? Eo, io hôtely restaurant io. Io, hitanao io, dia aitsio amin'izay. Aiza, tenena rehefa tazanao ny zokinao ka. Be mpiasa koa ange ato zany e. Hôtely lehibe kosa ange io e. Oka hoe, tena io zokilahanay. Ary sipana nga io vehivavy maintimainty lavaranjanana io. Aizany, io le io akaviany io ve? Io mipepeka ny lamosiny io ka, le mirandrany e. Mpiara-panofatrano aminay fotsiny io ka. Dia miara-miasa ary zareo. Mety mampionina azy angambana izy amin'izao tsy fahitana azy oko. Tena mitanondrika sy latsa-dranomaso koa nge zokonareo lahy zany e. Tena malahelo adaolo ny olona zany. Tia tena ihany angambany. Tsy tia tena zany ahy. Anjarako ny andao anjareo sady izay nefa voalahatra. Eny tokoa ahy efa voalahatra. Aiza tokoa anaty fitaratiry noronoro vola. Iny ndry fain koa ty to angatahana daholo izay anananaiko. Ka mba hijereko an'ireo havako rehetra ireo ry. Dia tsy mba mampalahelo aloha ve ny nahita ny bavinay tsy lahitra nampanginina teo. Indrindra moa fa ineninay sy nenitoanay torana koa ny. Rehefa nodinihako ry noronoro vola dia avy aloha ody. Avy aloha ahy. Jereo koa nge rehetra tovavy niaraka tamiko. Ny sipanao ve?
aroso volana roa ambony angera amin'izay ny fitaratra majika hitantsika ny zavatra sy eo afaka roa volana monjy aroso. Hitako hitato ve zany? Ao atao ahoana? Ino tianao iny e? Iny arosoy aloha iny. Hatray to misy sary tokoa. Iny jereo e? Tsy le sipanao miasa eny akaikin'ny Serge tamena ve iny? Jereo nambozandranao fa miodina mihitsy mijery asy le kozainao mifampisakabona vao roa volana monjy. Tena marina, lery tokotrany io. De jereo koa tia ka manao tany ampandrana. Tsy mbola iny le kozainao ray hafa koa io efa iarahany io sady. Ka ahoana e? Izy ve sa tsy izy e? Rahalahinao reo sa tsy izy? Tena tsy laingako le, tena marina mihitsy. Sy ahy Rufin e. Mora mahay mionona ny ankizy vavin'ny tany e. Ka mbola maika niverina any amin'ny be fahorinany ihany ny malalako. Tia ahoana zany ny fahorin'ireo havako aminao e? Tena avy aloha hiverina. Mahantra neny. Hiavitra angeo nefa nafarany dada fa tsy maintsy karakaraiko tsara e, so taizaiko e. Vao 7 fotoana fa izy dia ilozako sahady. Ao moa averina serina ka. Ay, averina ianao. Tena izay zany ny baiko ny fony Rufin a. Tsy misy anenenana. Fa ahoana? Dia tsy niaraka tamiko kely akory zany Rufin. Tsy maninona re. Andao fa teriko eny amoron-drano ianao. Aya, sarery ty zany. Malahelo aka. Andao e. Kinanjoka e. Zany mbola afaka hiaraka tory aminao vao adiody. Dia misakafoana aloha ianao fa izay fombafomba ty e. Arso sakafo mpanjako. Sakafo manarako. Noronorosoa. Ato ihany ve ndry e? Ye, ato fa ahoana? Tonga ny vahiny ndry? Fa aleo aloha nivelany zao ny resaka fa sao eniny eo e. Ay, mbola miala sasatra mantsy izy ao. Andao ary. Lasa vetivety nisy fa miala sasatra aloha ianao. Aleo prizy angaha andeha ho any mba misy fotoana angalako fanapahan-kevitra matotra. Ka inona marina moa zany ty ataoko e? Hijanona ty anaty rano, ty ahoana fahorin'iny. Tena mino fa hihetsika mihitsy ny aretim-pony. Za le zanany mba nanteany famelona miaraka aminy teo. Marina aloha fa efa eo ihany ireo zokiko efa miasa. Fa nenay mianaka dia tena hafa mihitsy ny programa rehefa tafiditra miasa io. Dia ahoana koa ny fikarakarana ny havitra. Dia ahoana koa ny fitsenana ny kely avy mianatra. Ody aka. Kanefa raha ody tokoa ary dia ahoana indray fitiavako noronoro voly. Ilay tovovavy nofiko. Efa ela tena ela tokoa ny nandrikiona taminy ka no tafoana indray ve dia ilozako izy. Dia nijanona tia. Aleo rangaha hijanona. Tena mahery marina ny fitia. Sady jereo reny nataony sandra tamin'ny herinandro reny. Ny masoko roa zao no nahitazina mpiaraka mbola nilasain'ny vavavan'olona ihany. Mba voarainy tokoa ny ara ve ny taratasy nateriko tany amin'ilay namany lasako ny hitako e. Be fahoriny arangany tany fa aleo mba ny rano indray no fidiana honenana. Raha vao tonga eo noronoro vola dia tena novoko tsara amin'izay aho. Zay manko n'ilay fombafomba vao afaka miaraka aminy. Engany ka sakafo tsy mampandoa metiny io. Fino ty tadiavin-dry aty e? Momba n'le vahiny re. Efa misakafo izy. Tiany ve ny sakafo-tsika? Ka tsy mety izy e. Zany na dia raim-bava aza. Zany? Ka zay nge nandehanako aty amindry io e. Ty lo zany dry. Ho voditra eo ange io e. Jereo retsim-pon'ny tany. Ireo avany fa efa torondro ray aman-dreny hevitra.
vao manao ny fombafomba hisarika iverina eo reo dia efa velomany rano. Zany. Afo indriro ifainy fa ho voasarika iakatra eo. Ao ijereko. Mbola ny pompier ary io manao farafahaizany tsy ahitam-bokatra ireoko. Everiny fa izy sarika vanina nga io. Tsy mahalala ny herintsika nga izy. Tsy. Fa ny mpovoarany Emindry hijanona treo amin'ny fombafomba ataony reto zokiolona iretsy. Fa mifiry aloha zao e. Amin'ny 27. Voatsasakadiny zao reo pompier reo ny teoko. Atindray hono ny fikarohana ataony. Ary zao no hevitra e. Andendry aloha mampiresaka azy fa zany dia iodina kely. Fa iodina ahoany ty razandry vavy, ivaro tena ve sanatria? Toa zany manko ny hevitra zany tena zany raha tsy diso. Ny vatako mbola madio atolotra n'le mpanjaka io ty ve sanatria ho amidiko fa ndre koa. Saoko zany mantsy mba Nofa ane zany. Ny tena marina ki dia anao ze nanandrefany sakafo sao tara loatra eto ka votsitra eo marinako. Dia efa mamoy izy arakala rehefa tsy hihinana tokoa ty sipandranona. Fa adinindringa le nitantarain'ny nenantsika taloha e. Eny e, mbola kely tokoa aloha ndry tamin'ireny e. Dia mety sy tsaroandry. Fa nisy inona? Sipa maromaro kilasy mandry, tsangatsangana tany Tomasina kia. Tena tsy tsaroko mihitsy aky izany a kilasy mandry. Ie, ry Bazilisy mba mindry Janina kia kilasy mandry Nambatondrazaka. Mbola kely marina ka tena tsy tadidiko izany. Kanefa dia sangitsika roa foana ry zareo rehefa tonga eny amoron-dranomasina. Alaitsika ny 2 na 3 andro zareo hiara ilalao amintsika tany anaty rano. 15 minitra avy eo dia averintsika. Averintsika? Zany tokoa ve? Zany. Zay vao tadidiko. Nanipy vola madinika araka ny fomba mantsy le direktrisy dia nitezerany renentsika merina ny mpitsangatsangana. Kanefa ny kilalaontsika mbola mamy be ry e. Tena ninona ireny anefa e? Tsy renika fa le dadan'le Bazilisy. Ny dadany? Ngana ilay tsika koa. Nalain'le zandriny faravavy kia. Feno 12 taona manko izy tamin'izay dia le rangadadany Bazilisy nandrin'ny fony. Nisy an'izany tokoa moa? Ary tsy matadidy mihitsy tokoa ndry izany Ka zandry ty efa razoko be Eny e. Samy manana ny reviny aloha e. Sady izay tiany ihany io ko. Ary toa naverina moa le izy e. Miverina manko ny fitadidiako azy zay. Tsy maintsy naverina ane le izy fa tsy nety ny sakafo e. Rano fotsiny ny sotroiny tamin'izay. Ary dia niaya eoko izany ty izy. Oka fa tena zay. Tadidindry amin'izay Ay moa le rangako zatina kely nitazonina iray volana iny. Efa hoe ngeza be izy iny fa izy tsy nety nihinana trondro manta nako zatina azy. Tena marina izany e. Nahalaza be marina iny resaka iny tamin'ny fotoan'andro ny tany Dia natahotra ny zazavavindrano iray rano sao dia hoe ho faty le rangatsy mihinan-kanina dia naleo ny nalefa. Nalefa tokoa aloha sao namaimbo ny rano eo raha matoko. Tadidiko iny ka. Ary demona tsy nahatantara ny hitany taty nandritra ny 2 taona. Povoarantsika daholo eky izany tadidindry amin'izay zany. Ka io rangaha io dadan'ny Bazilisy ary ny reniny azy efa nisoana mihitsy. Iny aloha ara-dalàna fa ny mahagaga dia tia famangina nomeny fianakaviana ny raisiny. Dia aza mahavoy ihany e. Dia ho sanatria ho averintsika fotsiny tokoa ve ity malalako ty. Dia ho faly indray le asa ry farasoa ary ry seheny be. Fiza daholo eky izany Be sipa ngeky ity Rufin ty Zany. Zany mihitsy no andrombahako azoko. Aleo fa ihany daholo ireo mifandrombandrombaka azy rehetra ireo. Mbola afaka mitaraina ry zareo amin'izao e. Indrindra ary tia mifady ny sakafontsika atao ahoana io? Koa zany zefako. Andeha aka witra kia. Lasa aloha ho any ambila vetivety fa lasa rakala aloha mandeha mampiresaka ao e. Aina very maina indri izy ve hihinana eo e. Efa ela nge ary ty vao tonga saina fa ay moa witra no fividin'ireo fa eo be ririka eo. Lasa razoko malala. Ndao ary. 10 minitra miverina eo Mantroa hoe. Zay, rehefa avy eo Eny ary.
Tsy mahavita fombafomban-draraka toka sy anome vatomamy andramatoperan'orom-pitantana ny fanalahidin-drano eo akory ireo ray aman-dreny fotsy volo ireo. Vetivety aho dia tafaverina hitondra huître tapaky ny sachet. Ho afa-po elahy Ruffin ary dia ho voky tsara ka ho afaka hiaraka somatsara tsy misy mpanotoany sika. Tao tiany tsinjoko sahady izany asambaraka eo an-tratranao. Izany fahafinaretako ho fihinanao sy horoanao. Io mipotitsika dia ho safinoniko ny asambarany tia malalanao Ruffin. Tsy maintsy mahita huître na ho tonga hatrany amin'ny ranomasina aza raha tsy izay. Raha izay no ahafahako manakaiky anao. Veloma lavandry sy mpanavara-doha. Iny foana manko ny mampidelira azy teo. Malahelo azy ony, saika alainy vady ony, tena tiany ony hoe andry retsy ah. Izany ho vadiny fatsindry ary androany dia androany ihany. Way, fa firy izay? Tena mandeha dia mandeha ny lera. Mandeha amin'ny lera daholo mantsy ny zavatra rehetra. Mandeha amin'ny minitra mantsy e. Ay, vao 3 minitra kay ny lasaka. Efa tazako iny ny ranomasina. Faritra Tsinanana. Misosa impolo angamba sisa dia ho tonga eo amin'ny fiaonan'ny ranomasina sy ny ranomamy. Aiza moa le sakatavilotra voatsako apetako amin'ny tavako teo iny. Ay, reto ka. Aleo tao an-tanana tsara. Odiny ato an-dapo. Ohatray, nga tafaverina sady noronoro vola teo e. Aiza koa n'izay velatsasatra azoko teo. Tsy vao 10 minitra ve izay nandehanany raha betsaka e. Mandroso e. Mandrosoa. Efa taitra ve hono ny mpanjaka izay io? Ay ve tsy noronoro soa ve ty e. Ino nga zany sokony noronoro volo zany? Ary to i Gaïda to tena ianao? Fa to fantatra ao mahafantatra tokoa ve ianao io? Ka tsy Gaïda ve aloha ianao io e? Eny e, io Ruffin tena anarako fa anaram-bositra fotsiny zany. Dia tena ianao tokoa. Tsy tsaronao ve ary Gaïda e? Ry Ruffin mantsy e. Zaho aloha tena mbola tsy nahitanao mihitsy. Eny e, mbola tsy nifankahita ny vantany tsika raha tsy androany fa matetika ianao no tsindriko taminao foana. Zany ve? Ie. Dia ianao ve zany le nofisiko foana fa tsy noronoro vola akory? Tena nandainga tamiko anie zany noronoro vola e. Toa tsy nandainga nefa izy fa toa izy mihitsy ilay endrika tazako tanaty volo misaondraondra manarona ny tarehany iny. Tena izy iny ka. Fa za kosa le tamin'ny herintaona tadidinao. Nalefa neninao ankarivotra tany Mahajanga ianao tamin'izay. Fa tsy nandeha niandry ny nandrana satria nisy match rugby. Nandraisan'ny ekipanay Andraza. Raha ny marina dia efa saika andeha ihany ianao na dia teo aza ny baolina satria isonitra ny firemaka ny Mahajanga afaka 3 andron'io. Ohatray. Fa toa hainao hatramin'ny Tsipriana izy zany e. Tena marina mihitsy fa tena saika nety koa tamin'iny fa toa nisy ry hafahafa nitazona anao o. Nitsindriko ianao ary nasaiko nandalo tany amin'ny ranona bita tafika. Le matcha ny mody nanadalako anao saingy nitetika ny akanao ah. Feno 12 taona ary Gaïda tamin'izay. Azafady fa toa Gaïda foana no nahazatra hiantsoko anao e. Tsy maninona ka, anarako daholo anie zany e. Dia saika nalainao ve? Ie. Efa tianao talohan'ny noronoro vola ary efa nifidy anao mpanjakany foko sy ny fitiavako saingy. Za marina tokotra anie tamin'iny tena nitonantonana teny amoron-drano teny. Fa tsy nety nilondrano satria naloto be le rano. Diso miaingitraingitra o. Aiza kosa e, fitiavana madio kosa angambany. Dia narahako tany amin'ny ranomasina Mahajanga ianao noho ny tena lasa. Koa tsy hitako tany ianao. Sary toa tsy nalainao koa ny ray zany. Fantatrao moa fa nitsindriako koa dadatosolofinao hanasola ny lohanao. Nasaiko ny tapahany volonao. Ahoana tsara? Baiko taminao ve iny?
Izery miafina povoara rehefa tsy baiko e. Ay ve dia nitapahako aloha ny voloko no etezako dia mody ny lazako ny namako hoe matahotra aso simba ny ranomasina, hoe simba ny ranomasina izany ilay voloko. Tena tsy azoko mihitsy, fa maninona aloha no nasainao nalàna ny voloko e? Hitanao, gel vita tamin'ny menaboay ireny nampiasainao ireny. Anga? Ay ve? Menaboay kely fotsiny niaraka tamin'ny produit rehetra kanefa dia fady anaina dia kely ohatran'izany aza. Afaka kanefa Rufin ny volonao. Ianao tsy nilalao rano intsony, tsy nakeny amin'ny boro akory aza. Nitsindriky nofy ianao kanefa tsy naomby intsony e. Nody ianao. Zany ve? Diso fanantenana tamin'izay ihany ka izay olona sendra teo amin'ny boro ny andro n'in'ilay nodinao tany Antananarivo izany, dia izay no nalaiko mpanjaka. Ndrisy tsy anjarantsika. Mahagaga tokoa ny ronoronorosoa. Lakalaka tokoa ny anjaro. Zany mihitsy. Zoko ny efa saika niaraka tamiko kanefa dia ny zandro ny voalahatra hiaraka amiko indray. Hiaraka tsika Rufin na izany aza. Hiaraka? Tonga ihany ianao tsinona. Mbola mitepy fitiavana anao hatramin'izao ny foko. Tray. Tela alohany izany ka. Zaho rehefa fahan'ity mampirafy ity dia nanafatra angeny eninay. Nanafatra izy hoe aza mampirafy izany. Oka ihany aloha hiaraka amin'ny oronoro vola irery. Laingako mantsy izany, tsy songona anjandroko izany satria ianao ange mpanjakany. Tsy anjarako mihitsy ianao. Mpanjakany ianao. Mba vazivazy ireny ay. Fa rehefa afa-po inoronoro vola dia izay vao maka ny anjaranay. Tena tsy azoko ronoronoro soa. Maka ny anjara ahoany. Ho azonao ihany izany avy eo e. Androany ianao vao tena mafapo tanteraka Rufin fa aza matahotra. Vehivavy ny tsy ampy aminao, manana betsaka toy ny tanàna misy anay itony. Tena maizina amiko mihitsy ny zavatra lazainao izany. Ay, zary tia mpihaza hevitra. Marina raha tsy ho tareo ihany. Ay. Reny fa lasa ilay zazavavy roa haka ny fanaovana fombafomba. Aza hitako. Dia ho zanatra ho votsitra ve Rufin? Noronoro soa. Tovariana binga ianao izany. Inona ny tazanao amin'ny fitaratra mahasikanao iny? Miantso ahy noronoro vola. Be dia nefa tsy misy elanao sasatra hono. Ary aloha izany andeha veloma. Mandra-peo nare. Fa mihalany kosa ny mpihaza hevitra izay. Dia aiza moa izany ny lalantsika raha hividy an'ilay toaka sy bonbon e? Miakatra ny tiako silasila ity dia mahazo ny tetezana fa hoaiza indray e? Izany ange ny tiako anontaniny. Tsy hoe toaka gasy sy vatomamy gasy moa ilay tadiavina. Ie, tsy maintsy gasy fa tsy vazary eo ka. Ary olona manao fitafiana malagasy no miantso razana eo amoron-drano. Izay ny fomba. Dia mivarotra toaka gasy ve ireo épicerie ireo? Ka. Ireny ange raha ny lalàna fivarotana azy. Izay manko mahita foantsika e. Izay tompon-tany ety ihany Malalan-Drakilo mpivarotra toaka gasy ka. Izay ange na ny ranongiarainy velo ahy e. Fantany fa hitako ny tranon-Drakilo. Ary ny bonbon gasy aloha ahoana e? Ry indray betsaka ka. Bonbon madinika na bonbon kanety na bonbon patsa ny jerentsika e. Dia mahavariana ny fomba malagasy aky e. Tena mahavariana mihitsiko. Zany azo miloko fotsy ny tapany ambany na asaroman-jareo lamba fotsy izany any amorontsiraka tena tsy azo simbazimbaina mihitsiko. Zany a? Fanateran'ny olona bonbon sy toaka ohatr'izao koa ireny ary fanaonjareo joro. Aleo mitandrina rehefa voarara ihany ka. Tsy azo anaovana fihetsika vava ny teorina toy ireny fa manjary arahan-dola ianao na olona ny tendanao na tratra miraikitra koa e. Ino ny tena lozako. Samy manana fomba taniny ka tsara ho amin'ny vahiny ihany na ny mpitsangatsangana manaraka tsara izay lazain'ny tompon-tany. Tena marina. Ny manditsaka etsy roa, ny mandoto rano, reny tokoa ny fadinaka, ny mamonomono biby koa e. Eto reny mamono tarondro mananjina ohatrako. Aleo ihany mitandrina raha izany. Nenay ety izao dia raha tsy tia vahiny. Ny vahiny mandany milalao rano eto dia tokony tsy hihinana kisoa na tongolo gasy. Mety izay no navoan'ny Rufin e. Nalain'ny lolo izany izy raha azoko tsarako. Angamba, mety nalain'ny lolon-drano. Fa io lazaiko andry fa tsy tafavao koa raha tsy atao fombafomba. Ka efa tonga tsika roko. Hitandry izy mitafo fanitso itsy. Aizaka io trano iva mitafo garazy io eky io ny tranon-Drakilo.
dia vatana mangatsiaka ve sisa Rufin? Teny laozanao tokoa ve asombonaiko? Maty tokoa ireny zanako ireny olona. Velemo re Rufin zanako tsy foky loatra zany. Neny Rufin, oka re izay mariny. Benga izay ranomaso efa narotsaka izay. Mangina re. Ka ny laozany zanako ngeky ahy. Ka nazako aza ngery Neny Rufin tena malahelo mafy. Ny laozan'ilay malala koa nge ahy. Raha nanareo indray ngeky efa tsy anjara. Tsy anjaranao ny zanako iny. Ny velona eto mbola miandry ny fo sy ny fitiavanareo. Aionina ihany nareo rehefa kelikely ka hita ny solony. Fa ty izay zanako re. Veloma re Rufin. Ndao amin'izay rehetra Neny Rufin eny amin'ny fiara. Efa tafakatra ny pompier ny razana. Ary efa vita koa ny taratasy vonjy maika. Endry Sandra, andeha tokoa fa inona tokoa moa no ataoko eto amoron-drano nampita tafika eto e. Efa rafoko tamin'ity toerana ity ilay sombony aiko. Eto sakambiniko ny Neny Rufin. I Claudia koa ty efa tamitsenantsika ity rehefa avy nanao ny taratasy rehetrako. Ndao e. Ndao ary. Endry Rufin. Aza malahelo fa reketiko ny tantaranao. Reketiko ny soratra. Dia ilay tantara marina sy eto ambanin'ity tetezana pitataviko ity. Variana benga ianao zany. Tandreny fa misy lavaka io a. Tena variana mametsivetsy loatra ianao zany ka. Tazako io ka. Tena tsy raika kiry Sandra ny voalaza ny onjam-peo etsy sy roa fa misy lolo ny rano mandeha etsy. Tsy tia vahiny ilay reny rano teroa. Naka lehilahy zazavavin-drano tamin'ilay onitary. Fa raha ny tantaran'ny Rufin dia izao no azoko amin'tina anazy. Nafatifaty ny zazavavin-drano ny Rufin dia nalainy. Dia iny fa niainga amin'ny fiara nitondra ny vatana mangatsiaka an'ilay malalako ny azo anakaty fotsy. Rufin, mifona letsy mifona fa tena ty. Tsy misy tokony ampitomany an'itry ange. Tokony hifaly azy nge izao. Hifaly? Zany. Hifaly amin'ny tony soro-piaina nafahafantsika zazavavin-drano. Ka samy tratra ny fakatita tambahiny ohatran'ireo izao daholo ingiky ny poniny rano rehetra. Mbola tsy teny lozana. Ny falehakefy efa vita ny vizity nataony noromenja renin-jaza. Telo tamin'ireo zazavavin-drano niaraka tamin'ireo Rufin tanatin'ny adiny iray sasanontsika ny toe-jaza. Telo be izao. Tsy mahafaly andriva izany. Ny tombo telo ny zazavavin-drano tsy ho ela. Telo? Za dia indri dia mananoro-bota e. Mivaliky efa nahazo taranaka. Rehefa teraka tsika sy indri dia ny atao hoe norogano ho anarany ary ny andri atao hoe norohita. Tsy ratsy kosa aloha ny anarana fitendry izany e. Fitandry izany e. Fa nahoana izany natao anarany aloha e, ha? Tantara lafo izany e. Eny e. Mbola olazaiko amin'ireny amin'ny Tsipriany. Iny angeky ilay tovolahy tiako mpanjakako tamin'ny herintaona e. Le efa notantaraiko andriky Ratsinako. Ino fa tsy Rufin izany nalalako azy fa i Gaïda. Izay manko no anaram-bositra na lehibe azy iny e. Zany ve? Tena tia tanteraka ny Gaïda koa tia za. Dia mendritsiny ve za? Ka ndringa izany ny taloha e. Tsy misy andolo-po Eny kia. Ka izay no lazako andrety hoe mifaliva efa ahazo ka hitaizan'ny norogasy norohita. Taranaka avy aminy tsika sindry afaka 7 volana. Dia nanambady zazavavin-drano nefa rano Rufin. Izay.